Zao antalalana anazy indray Antsoasivia monina eto amin'ny Fokotany Mora Feno commune Maheva Tanàna fatra ny Betsiboka dia anisan'ireo nahazo tombontsoa tamin'ny tetikasa fiariana. Ny zavatra ataoko dia miompy akoho fakana nofo sy akoho amam-bolona mifameno aminazy ihany. Efa nanao izao azy izao nandritra ny 12 taona fa tsy nahazo tosika fa izao efa nahazo an'ilay tosika avy any amin'ny président Andry Rajoelina. Hita ilay izy fa tena mety dia miezaka mitombotombo efa mba mitombotombo moa izany ilay izy amin'izao. Misaotra ny président filoha Andrinirina Rajoelina nanao izao tetikasa fiariana izao dia misaotra amin'ireo teknisiana mpiantsehatra eto Maheva Tanàna ihany koa nanampy anay tantsaha mpamboly sy mpiompy fa tena hita fa nanampy anay tokoa ilay izy dia misaotra betsaka tompoko.